avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Anatsarany fampitaovana amonjena aina sy anatsarana ny kalitaon'ny fahasalamana eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Araka ny songadina nandritra ny falorana fiara azo fitaovana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny hopitaly miaramila Antsiranana Soavinandriana. Mikasany ampody any Mamiravantomangy i Madagasikara ho tsarainy ny fitsarana malagasy. Rehefa vita ny dingana ara-pitsarana sy ny fanadihadiana ataon'ny Mauritiana ho ny minisitry ny fitsarana androany. Tsy ahitana toy ny intsony ny fanesoran'ireo solombavam-bahoaka tsy nanatrika fivoriana teny Tsimbazaza. Tsy dimy ihany izy ireo ka mila andraisana fepetra avokoa ho mpamakafaka politika. Mpamily sy mpisehatra amin'ny zotra RN4 no nitolora amin'ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro sy ny mpiara-miombonantoka mari-pahaizana tamin'ity androan'ity rehefa navita fiofanana momba ny arolozany fifamoivozana. Tsy maintsy ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohampirenena ao Portugal ho ny tompon'andraikitra misahana ny fifidianana na eo aza ny andro ratsy any an-toerana ny Antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaoantsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Nanolotra fiara mpitondra marary sy fitaovana ara-pahasalamana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny hopitaly miaramila Antsiranana sy ny hopitaly miaramila Soavinandriana ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara niaraka tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fotoana izay nanehoany ny fitondrana fahavononana anome fitaovana amonjena aina sy anatsarana ny kalitaon'ny fahasalamana maneran'ireo hopitalim-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Gabin Loa. Mila havaozana ifanaraka amin'ny toetrandro sy vanim-potoana misy antsika ankehitriny ireo rafitra mampiavaka ny filohalon-dahy hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara Colonel Mikael Randrianirina. Anisan'izany ny hopitaly miaramila antony namatsiana fampitaovana azy ireo hoy ny fanazavana. Nanolotra fitaovana ara-pitsaboana vaovao ho an'ny hopitaly miaramila Soavinandriana sy Antsiranana ny fanjakana ho fanatsarana ny fitsaboana sy ny fiahiana ara-pahasalamana. Ireo fitaovana ireo izay ahitana ambulance misy roa, concentrateur d'oxygène 12, bouteille d'oxygène 12, fandrina ho an'ny marary 12, ary potence sérum 10. Tanjony fanjakana ny anamafisana ny rafitra ara-pahasalamana sy anatsarana ihany koa ny tolotra omeny hopitaly miaramila. Maro amin'ireo rafitra mampiavaka ny filohan-dahy no afaka tsaraina sy avaozina mba hanaraka ny toetrandro ka isany amin'izany ny hopitaly miaramila. Aoka tsy ho adinoina ihany koa fa zo fototra tokony ho sitrahan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ny fitsaboana mendrika sy sahaza ary azo sokajiana ho isan'ireo fitakiana natao tena kianja nandritra ny tolom-bahoaka izany. Laha hitokana ny aina ary sarobidy ny fahasalamana. Ireo fitaovana vaovao ireo dia hanampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana, hanamaivana ny asan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary hanome antoka fa ny olom-pirenena rehetra ny miaramila sy ny ankonany dia afaka hisitraka fikarakarana mendrika sy manaraka ny toetrandro. Ankoatr'izay, nanambara ihany koa ny filoha fa miroso amin'ny fanaparitahana fitaovana ahafahan'ny hopitaly manerana ny nosy hiatrika ampahombiazana sy ampilaminana ireo tranga vonjy-taitra ho famonjena aina sy fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana ny fanjakana amin'izao fotoana. Arak'izay dia anisan'ny dingana nofy tianay hatao ato amin'ny fiadidinan'ny Repoblika koa ny alatsiny mampiasa ny teny frantsay ny décentralisation reny service izay ilaim-bahoaka reny mba tsy
ivangombo aty Antananarivo daholo ny service izay ilain'ny vahoaka akaiky ohatra hoe reny dialyse dia tsy maintsy miakatra avy any amin'ny faritra ny olona makaty Antananarivo mandany vola mijanona maharitra eto manao an'le dialyse fa marary mbola mandany vola. Anisan'ny ezaka tianay atao efa nifampiresana tamin'ny Ramatoa Ministra moa zany fa mety atoato ny zana anao an'izany fanapariana ny service dialyse izany. Tontosa teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha omaly ny fanolorana an'ireo fitaovana vaovao ho an'ny hôpitaly miaramila Antsiranana sy ny centre hospitalier Sovinandrina, fiarahamiasan'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena no nahazoana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana. Mikendry ny ampody Amamravatomanga Madagasikara ho tsarainy ny fitsarana malagasy amin'izao fotoana izao rehefa vita ny dingana sy ny raharaham-pitsarana ary ny fanadihadiana ataon'ny Maorisianina. Hoy ny minisitry ny fitsarana androany amin'ny firenena rotonto izay nanamafy ny fiarah-miasa ara-pitsarana eo amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny famotsim-bola ary ny fiarovana ny fampiasam-bola Maorisianina sy malagasy. Ny Antsiprian'izay. Taoriny ny fanampahan-kevitra ara-pitsarana noraisina nanamafy ny talen'ny fampanoavana Maorisianina fa rariny sy hitsiny ny famerenana amin'ny vahoaka malagasy ireo vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna teto Madagasikara satria fananany vahoaka malagasy izany. Nambarany ihany koa fa tsy maintsy alohavan'ny didy fanamaelohana araka ny lalàna ny dingana rehetra ka mitaky faharetana sy fiarah-miasa matotra eo amin'ny fitondram-panjakana, ny fitsarana ary ireo sampan-draharaha malagasy voakasika toy ny samifina, ny paka, bianco sy ny arai. Isan'ny nisongadiny ireo taorin'ny iraka notanterahana ministry ny fitsarana malagasy tao Maorisy izay tafiditra ao anatin'ny fiarah-miasa ara-pitsarana eo amin'ny firenena Roatonta, ny ady amin'ny kolikoly, ny fanamafisana ny filaminana sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Roatonta ary ny fanatsarana ny fandraharahana ao amin'ny Madagasikara sy i Maorisy. Nous sommes donc convenus de procéder au ny fanarana efa irosona ny fampidina ireo vola orian'ny famoahana didim-pitsarana farany eo amin'ny firenena Roatonta na ny Madagasikara na eto Maorisy na amin'izy roa. Izany rehetra izany dia tafiditra anatin'ny ady atao amin'ny kolikoly, ny famatsim-bola ary koa hanomezana toky ireo mpampiasa vola anatiny sy anivelany amin'ny fametrahana rafi-pitsarana matoky ary koa isoroana mialoha ny mety sy ny capture d'état na ny fikasana merina ny teo aloha amin'ny firenena Roatonta. Capture d'état ou de tentative de refaire les mêmes choses dans nos deux pays. Raha tokony avozina ka ampidirina ny fampodiana ireo vola vahiny ilay fifanarahana ara-pitsarana no soniavina ny taona 2012 efa ahafahana manao fanadihadiana miaraka sahady ny fifanarahana amin'izao fotoana ka ao anatin'izany nangataka ny amerenana an-tanin-drazana ny mpandraharaha Amamravatomanga voatazana ao Maorisy nanomboka ny volana septambra 2022 lasa teo i Madagasikara. L'extradition a été demandée au cas où Maurice nangatana ny famerenana azy raha ohatra tsy tazon'ny Maorisy eto amin'ny ilay mpandraharaha raha tsy misy raharaha ninjehana ny Amamravatomanga intsony Maorisy raha toka tian'ny Maorisy avoaka ny taniny izy raha tapitra ireo dingana Maorisianina rehetra dia angatana mba ho alefa ny Madagasikara izy fa tsy amin'ny firenenkafa. Raha toka navita ireo dingana ara-pitsarana miaraka amin'ilay mpandraharaha Maorisy tiana ho an'ny Madagasikara ihany koa izy hoenony eo anatrehan'ny fitsarana na hiakatra fitsarana malagasy. Raha toka tonga aloha ny fanemelohan'ny fitsarana malagasy ary navita ireo dingana rehetra ny Maorisianina dia afaka mangataka famerenana ny tanindrazana izay aorian'ny fanamelohana izay manajatra ny dingana ataon'ny Maorisy amin'izao fotoana. Izany hoe aorian'ny fanamelohan'ny Maorisy vao izy izay famerenana ny tanindrazana izay. L'extradition interviendra après condamnation. Nanamafy ny ministry ny fitsarana teto fa nandalo lay antsoina hoe capture d'état tao anatin'ny fotoana maro i Madagasikara. Tranga izay namela ny mpitondra ny fandimby anodikotina ny arem-pirenena nambotra sy nampahantra ny vahoaka malagasy. La capture d'état en fait c'est une situation. Ny capture d'état dia ahitana vondron'olom-bitsy mandray fahefana ka manao takalonena ny toe-karena, ny politika, ny tafika sy ireo rafi-pitsarana ny firenena izay mangeja ny vahoaka ary mandroba ny firenena. Ny olana amin'izany tranga izany dia tsy misy tarainana ny vahoaka, tsy afaka mitarainana ara-politika na ara-pitsarana satria ireo olona eo amin'ny fahefana dia mifehy ny zavatra rehetra, ny fitsarana, ny fitatana andraram-panjakana, ny polisy, ny tafika ary ny fiandriaram-pirenena ihany koa dia voagejany izany capture d'état izany.
dans cette forme de capture d'État. Noho ny tsy fisian'ny fahafahana amin'ny tsara iraisam-pirenena mikasika izany fanarahan-dalàna izany ny antony fitsarana iraisam-pirenena i Madagasikara ampiditra sy ijery akaiky izany atao hoe capture d'État izany. Tokony apetraka un feu de route de la transition ho ny vondron'olobe malagasy na ny volobe ho fanombohana ny fanovana rafitra miainga eny fotony sy hamerenana ny firenena amin'ny ara-dalàna. Tokony hiainga eny fotony izany hoe miainga amin'ny fokon'olona ny fividianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Foanana ny bulletin tokana ka tokony samby anana ny azy ho fampanjakana ny demokrasia. Raha ny fanazavana ny entin'izy ireo tamin'ity andro anty. Daniela Minotso. Rovina Marina no tafapetraka ny fanovana rafitra miainga amin'ny fokon'olona ho tena fanorinana ifotony Repoblika, iverenana amin'ny ara-dalàna ho ny volobe na ny vondron'ny olobe malagasy, manoloana ny fizotry ny raram-pirenena ankehitriny. Ilaina trano izy ireo atongavana amin'izany ary mila apetraka ny feu de route de la transition ahafahana mampirindra sy mampandroso ny firenena. Mba ametrahana zavatra mirindra ampandrosany ty firenentsika ity. Zay zany zarazadiavina. Le feu de route tena ilaina mihitsy satria raha ny tantaratsika hatramin'izay eto général natao tamin'ny 91 dia nisy feu de route napetraka tato ambany tato ahafahana mametraka ny lamina rehetrrehetra mba hoe tia ny asanao ary amin'ny anina tonga amin'ny toeran'io dia ohatra zanamasy dia azy vita ny asako miala ako. Zay le zarazadiavina ampilamina andraraha. Ankilany, tokony hainga hatrany ny fotony fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena, izany hoe miainga amin'ny fifidianana any amin'ny fokontany, ben'ny tanàna ary farany fifidianana filohan'ny Repoblika. Tokony ahitsany koa ny lalàna mifehy ny fifidianana, ka tsara foanana ny bulletin unika fa samy manana azy raha ny fanazavana. Voka topoko mba ho foanana le bulletin unika. Samy miantoka ny bulletin ny olona irotsaka. Rehefa manamboly izy irotrana amin'izany fa tsy avatrany dia hoe mandoa 100 millions zay olona iratraka. Tsy tompoko. Tsy démocratie izany. Fa rehefa vonona izy mety manana 100 millions izy anaovana ny bulletin. Fa io ny tena fomba fangalaram-bato io bulletin unique io. Ny azy dia fangatahana manokana mihitsy avy aminy. Raha tena mitady an'izany hoe fanovana izany tsika any amin'ny fifidianana ny voalohany. Io ny zavatra voalohany foanana io bulletin unique io. Samy manana ny azy. Hatrito, mbola andrasana ny fikoanam-pirenena sy ny valikafatra avy amin'ny tompon'andraikitra momba ity fitakiana feu de route de la transition ity. Samy hafa hatreto ny fanehoan-kevitra mikasika ny raram-pirenena amin'izao fotoana. Ny fitondram-panjakana izay nanamafy, fanefitry ny maro sy izay tapaky ny maro ao anatin'ny fikoanam-pirenena no arafitra, hitondrana fanavozana marina eto Madagasikara. Fa matokony fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny fanatanterahana ny fanavaozana ny vondrona ampandrana na ny vono. Nisy androany fionana teo amin'ireo mpikambana izay nahitana mpisihatra politika sy mpandinika raharaham-pirenena. Nagataka izy ireo ny hanaovana ny commission préparatoire sy ny mangarahara eto amin'ny firenena hiampitana amin'ny Repoblika vaovao. Ankoatr'ireo mpikambana nasa antoko politika hafa ihany koa izy ireo ka isany namaly ny antso ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity andro anty. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Zay dia matoky ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Matoky azy zay satria dia miteny hoe hanao ny fondation ary ao mety hitantsika malagasy ny zavatra zany ka apetraka amin'ny andraiky ny mpitondra fanjakana. Fa ny tadiavinay zany raha ny entinay dia andao hiaraka idika ao anatin'ny commission préparatoire dia mba atsofoka ohatra zao avy ny hevitry ny rehetrarehetra le enjeu fanamby lehibe ny jerevana. Ny fanamby lehibe dia hoe ahoana ny anarehana aty Madagasikara ty, ahoana tsy hiverenantsona na siklika, ahoana mba hanana lanitra mangamanga daony ny malagasy eny. Zay ny enjeu fa tsy ny enjeu à court terme hoe mandrapatavitra ny transition rotaona ohatra ahoana ny zavatra politika ao. Zay ny politika le fomba tantarana filiety mandrapatonga ny amin'ny échéance rotaona e.
ao anatin'izay vaovao ny politika izay hatrany tsy ahitana toy ny intsony ka andrasa amin'ny mpanara-maso ny raharam-pirenena fanesoran'ireo solombavam-bahoaka tsy manatrika fivoriana eny Tsimbazaza. Jidimy ihany izy ireo ka mila andraisana fepetra ho ny mpamakafaka politika androany. Ankoatr'izay mila mitandrina ny filoham-panjakana eo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka miisa 970 milaza ho resy lahatra amin'izao fitantanana ny firenena izao. Noho izany mety ho kajy politika raha ny faneho-kevitra tamin'ity andro anty. Tsara Soarvelo. Tsy tokony hajanona amin'ireo solombavam-bahoaka misy 5 ny fanapahan-kevitra raisiny Maritry ny anteny miram-pirenena amin'ny lisitra ireo tsy manatrika fivoriana ara-potoana eny Tsimbazaza ka mila esorina eny anivony anteny miram-pirenena ho ny mpamakafaka politika. Ny anteny miram-pirenena izay efa miara-tsendrika amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana. Ataoko hoe tsy mifanindran-dalana amin'ny zava-misy amin'izao tsony raha zany anteny miram-pirenena misy amin'izao. Toko hoe fanalana solombavam-bahoaka, misy ny asorina, misy ny tsy asorina nefa kitapo ray niarana no zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ihany. Androm-panjakana mpanao lalàna dia ataoko hoe tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanaraka amin'ny lalàna no zavatra iainanao. Zany izay no tiako hoe mila mijery mihitsy ny filohan'ny fanavoazana ireo tompon'andraiki-mpanjakana rehetra izay efa nankiny ny vahoaka ho an'izany fanavoazana izany mila jeren'ny filoha io ary mila tena amboarina, mila tena hitondra ho any amin'ny tena fanavozana anaraka ny lalàna. Ankoatra izay miteraka aiay ho an'ny mpanara-baovao ny fivondronan'ireo solombavam-bahoaka miisa 970 izay nilaza ho manohana ny filohan'ny fanavozana ny firenena ankehitriny. Mila mitandrina ny filoham-panjakana eo anatrehan'izany tsy ho voafitaka toerana sy tombotsoa manokana fa tsy finiavana ho amin'ny fanavozana marina raha ny faneho-kevitry ny filohany antoko kitana. Tena mila mitandrina marina mitondra fanjakana satria ireo olo ireo izy nanosika anazy anao an'ilay pozisiona io hiditra mitondram-panjakana. Io mazava ho azy satria député sy manafoto-kevitra ireo fa miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Zay ny idirany tao. Ke Andry Rajoelina efa setra to Madagasikara tsony sisy ole resany dia miaraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny koa zany izy. Zany le foto-kevitra ireo olo ireo. Ny tolomana teny Kianja ny analana ny Andry Rajoelina sy ny forongony amin'ny fanapotehana ny firenena ka mila mailo amin'izao fanavozana izao mba tsy virenana izy ireny intsony raha ny faneho-kevitra hatrany. Maro ireo mpanao politika mpamadika palitao no misisika anatin'ny fitondrana ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao amin'ny distrika n'Antsirabe voalohany. Mpanao politika toy ireny izay namotika ny firenena ka mila mailo hatrany ny filoham-panjakana raha ny faneho-kevitra nentiny tamin'ity andro anty. Andrindrina Rendriamiarysokolo Antsirabe. Manoloana raharam-pirenena amin'izao fotoana izao efa bolana lasa tao aoriany navitan-tolona dia manomboka may maro ireo mpanao politika mpamadika palitao izay misisika mafy hiditra ao anatin'izao fitondrana eo anivon'ny fiadidinany repoblika amin'ny fanavaozana izao. Hoy solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrika n'Antsirabe voalohany député Michel Avakoaby efa manomboka miala tanteraka ao anatin'ny fangirifirina sy ny fijaliana nandritra ny 40 taona ny vahoaka malagasy. Hoy ity solombavam-bahoaka ity ary azo tsapahitanana izany fiovana izany fa saingy mila fitandremana ny filohan'ny fiadidinany repoblika amin'ny fanavaozana manoloana ireo olony vonimboasary ireo. Efa manomboka miala tao anatin'ny fangirifirina ny firenena ny vahoaka ary efa mizotra any amin'ny lalany tena fanavaozana fa saingy izao araka ny andehanantsika any amin'ilay lalan'ny fanavaozana ny ratsy makany amin'ny tsara no tadidio fa misisika ihany koa ireto volomboasary sy ny firongona ary efa tazany eny rehetra eny ary manao izay fomba rehetra idirana ao anatin'izany fanjakana fanavaozana izany. Ka eto zany dia misintona ny président Mikael hoe mila mitandrina tsara. Mila mitandrina tsara satria tsisy malala zany ampon'ny olona fa tsara ny fiovana fa fotsiny ianao ny zavatra hoe mba tsy hiverina any amin'ilay famotehana firenena mba tsy hiverina any amin'ilay fangirifirian'ny olona fa tena mafy ingenina azony olona nandritra ny 9 taona ka raha ohatrohatra ka tafiditra ireo olo mivolomboasary ireo dia tsy hanana saina fa tsy ny hamotika ka mila mitandrina tsara zany fa efa hita zany zao fa hoe efa mizotra makany amin'ny fanavaozana ary isorana ny président Mikael ny zavatra vita hatramin'izao. No mafisiny ity solombavam-bahoaka avy eto amin'ny distrika n'Antsirabe voalohany ity hatrany fa mila mitandrina amin'ireo olo volomboasary sy ny firongony ireo ny filohan'ny fiadidinan'ny repoblika ny fanavaozana.
ao anatin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany ireo manana foto-kevitra lehibe mampandroso ny firenena no antsoina hoe antoko lehibe hoy ny antoko kitana androany. Tsy nivola hoy izy ireo no fitaovana entina mampandroso fa ny hevitra ary miainga avy eny anivon'ny fokontany ny fanovana. Arak'izany mangataka ny antoko ny anatanterahana ny dinika ara-politika entina hanovana ny firenena ny antoko kitana izay ankalaza ny 7 taona nijoroany andao aratsika amin'ny fanampanazavana. Efa totokevitra intsony ny zava-misy fa resaka vola oksa vola zany zany tranga fa totokevitra tony. Olo manana idéologie etika politika mipetraka tsara ho tombosoany be sy ny maro izay ny atao hoe antoko lehibe aminay. Ny atao hoe antoko lehibe amin'ny sasany définition na ny famaritana azy dia ny antoko zay ho an'ny olona manambola ny fomba fanaovana politika. Fa zao foto-kevitra aloha ajoro tsara. Vaovaon'ny fitaterana nisy ny fionana teo amin'ny polisy-pirenena sy ireo filohan'ny kooperativa mpitatitra voakasika tamin'ity androany ity noho ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra mikasika ny fikonokonona na fitokonana ataon'ny zotra 133 ny 143 ary ny 193 amin'izao fotoan'izao no resahana tamin'izany fa ilaina ny fifambidiniana mialosi ny fanatonana ny tompon'andraikitra raha misy ny olana fa tsy tokony hitarika hetsika mety anakorotana ny filaminam-bahoaka. Dao rahantsika ny antsiprian'izay. Malona ny ranty sy fanehoan-kevitra maro ny elo tao amin'ny page Facebook mikasika ny fikonokononana sy mety ho fikomina ataon'ireo fiara-pitateram-bahoaka zotra 133, 143 ary 193A dia nanatanteraka fionana sy fifanakalojan-kevitra ny teo anivon'ny polisy-pirenena sy ireo filohan'ny kooperativa mpitatitra voakasika androany. Ny ompana indrindra tamin'ny fanamafisana ny fifampiresahana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny polisy-pirenena sy ireo tompon'andraikitry ny fitateram-bahoaka ny fionana ho fisorohana sady ny savorovoro sy ny fanengelenana ny fifamovoezana izay mety hisy fiantraikany amin'ny vahoaka. Ny fanarahana fa ilaina ny fifampidiniana mialoha sy ny fanatonana ny tompon'andraikitra misahana ny filaminana sy ny fifamovoezana raha misy olana na fitarenana fa tsy tokony hitarika hetsika mety anakorotana ny filaminam-bahoaka. Eny manoloana ireo vaovao-ngely ao anatin'ny tambazotra nisy fivoriana ny raha ny kooperativa rehetra mpitatitra teny etosy nakasika ny fanambarana fa hitokony ary dia eto izay no manamarina fa tsy avaty amin'ny kooperativa tsy ny kooperativa no mitarika ny fitokonana izay hokasaina ho atao fa olona tsotra avy any amin'ny Facebook izay pikirakira ny resaka Facebook. Kana izany ary dia nisy any ny fionana ny rahana tamin'ny komisaria central na tena tsara lalàna sy ireo ambaratonga mpahefana rehetra. No amafisy ny polisy-pirenena fa anohitrany ny fampiarana ny asa araky ny lalàna amin'ny fomba matihanina sy manaja ny zony rehetra sady vonina hatrany eny no sehandray fitarainana ara-dalàna avy amin'ireo mpisehatra amin'ny fitateram-bahoaka izy ireo. Notarihiny lehibe ny komisaria foibe tsara lalàna, ny commissaire divisionnaire de police Razafindahy Manitra Fleury sy Tifia Ramadinikity, niaraka tamin'ny lehibe ny komisaria boriboritany faefatra sy ny komisaria Nitosy ary nanotrana izany koa ireo filohan'ny kooperativa 143 ary ny kooperativa zotra 133. Iazo an'ny fianaratsoa vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy maintsy atao izay ampandroso sy hanatsara ny université ho ny filohan'ny université ny fianaratsoa nadritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy androany ny université ny fianaratsoa izay manana ny maizy azy rehefa namoaka olomanga sy tompona andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena. Aingora-kotondriana koa ny fianaratsoa. Nototsaina tamin'ity anio ity ny lanonana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université ny fianarantsoa sy ireo lehibe ny établissement isan'isany eo anivon'izany université ny fianarantsoa izany. Ny université ny fianarantsoa izay tsy mitsahatra ny mivelatra ary manatsara hatrany ny tontolo ny fampianarana ao aminy. Manana mpiara-mionantoka 520 izay miara-miasa aminy ny université ny fianarantsoa 510 amin'ireo moa no vahiny. 3 alina ireo mpianatra amin'ny ravalonynosy ny manao fianarana amin'izany université ny fianarantsoa izany. Todika manokana amin'ireo collectivité décentralisée sy ho an'ireo vahoaka maro izay atao miandrandra ny université ity. Ny politika napetraka dia ametraka fampianarana tsara kalitao efa miroso amin'izany. Misy menimeny hoe dia tokony ho afaka nefa tsy afaka. Somary nametraka an'izay politika izay ao anatiny. Mila miezaka ny mpianatra ao anatin'izay. Napetraka ihany koa ny politika hoe
fikaroana sy haivao hitondra fampandrosoana maharitra izay mitodiavana mitodika manokana aminareo collectivité décentralisé fa misy nitetika azy iarahana mpiara-mombonantoka izay andraisany université anjara amin'ny alàna fikaroana sy ny fampianarana sy ny fikapikaroana eto amin'ny université tiarahana aminareo collectivité décentralisé ampandrosoana an'izany collectivité izany. Tsy nandeha irery moa ny ministry ny fampianarana ambony nanotrana sy nanome voninahitra izao lanonana akademika izao fa nisy ihany koa ireo ministra zanaky fianaran-tsoa izay nanotrana izany izay natreha ny mpanolotsaina avy voalohany ny fanavaozana ihany koa. Faharoa amin'ireo université misy eto Madagasikara ny université ny fianaran-tsoa ary efa namoaka olo-manga maro ihany koa. Ateo koa ny fanolorana maro-pakasitrahana ho an'ireo izay navita be eto anivon'ity université ny fianaran-tsoa ity. Tanjona moa ny anatsarana trany na ny kalitao-pampianarana io na ny fototra-fitrasa ampiasain'ireo mpianatra ihany koa. dia izay ihany koa no entsika amin'ny CNDV ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny atrangana fitsaram-bahoaka tany tsara honena na sahany votry mikasika ireo telolano dorana velona ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny Antsiprianjay aza misaraka amin'ny ary. Tonga ny solda d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany mividana entana amin'ny alalan'ny vente à crédit mirindra ary aloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana. Ny solda d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger. Cours de chinois mandarin gratuit. Internet illimité et haut débit. Diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management. Droit, commerce et marketing. Communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. mety aminah taraiky le mail maika be ty tsy izy connexion tidy azy Denise moa sa tady lova mirany le be tsisy anaovana recherche misotra ny ve hoany trondra soko ve mariany zany pi puissance S moins 1 fois sinus de pi mila mitélécharge fiche fa trop be ty miaro torty ndry faly risor sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va angely amin'ny asa tao akaiky anao anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity
Isan'ireo ahitana trabona vokatra ny fiakaran-drano ny fokotany maro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izay nandray an-tanana azy ireo niaraka tamin'ny Bureau national misahana ny loza voajanahary sy ireo tompona andraikitra isan'ny tokony ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Ankoatra ny sakafo sy ireo filana amin'ny andavanandro, nisy ihany koa ny fiahiana manokana ireo sokajon'olona marefo tanterahan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Androany no nisitraka izany ireo vehivavy mitondra voka sy reny mitaiza kely. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny asa ny andraiketan'ny ministeran'ny mponina teto amin'ny faritra Analamanga dia ny fiarahamientana tamin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fandraisana andraikitra ny mahakasika ireo traboina. Teo ny fidinana ifotony ny jerevana ireo rano miakatra dia nisy ny fiaramiasa tamin'ny chef district nanome ny antotanisanyireo traboina dia eo ihany koa ny asa izay efa iandraiketan'ny ministeran'ny mponina amin'ny fiahiana ny zaza sy ny vehivavy marefo. Androany dia nisy fizarana kit de dignité nataon'ny ministeran'ny mponina tamin'ny fiaramiasan'ny UNFPA ho an'ny vehivavy bevoka sy ny mampinono. Ny fiaramiasan'ny UNFPA sy ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina moa dia tsara marihana fa miaya ireo vehivavy bevoka sy mandritra ny fahaterahany dia nomena ireo kit ireo mba ahafahan'izy ireo midio ahatomomba ny fahasalaman'izy ireo tsirairay avy. Trangam-piarahamonina vetivety, lehilahy miisa 3 nodoran'ny fokon'olona velona tany Soanindrary ny Antsirabe. Voalaza fa namono nahafaty tamin'ny fomba feno abibiny ilay vehivavy bevoka izy telo lahy ireo. Raha ny zavan-tranga notatahana ny kibony hatrany amin'ny fivaviny namoahana ny zaza tao an-kibony ka nangalana ny mason'ilay vehivavy ny 4 febroary 2020 lasa teo. Fantatr'ireo lehilahy miisa 3 izay voalaza fa navandoza nanao izany ka efa tao amin'ny postry ny Gendarmerie tao tsara honenana. Tsy nanaiky anefa ny fokon'olona fa avy hatrany dia nanao ny fitsaram-bahoaka nandoro velona an'ireto 3 lahy ireto. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy manaiky ny fanoloana ny sekretera Pokotany ka ametrahana olona tsy nampafantarina azy ireo mipona ao Andota-penaka faharoa amin'izao fotoana izao ka nirohitra ny azo amin'ny Bureau Pokotany androany. Akatona ny Bureau Pokotany eo ampiandrasana ny valiny fangatahana dia ny ametrahana olona izay voafidim-bahoaka raha ny fanadihadiana tamin'ity androan'ity. Entsora Soarimalala. Tonga nirohitra teny amin'ny Bureau Pokotany androany ireo mponina ao Andota-penaka faharoa. Noho ny tsy fanekina ny fanoloana ny sekretera Pokotany izay tsy nampahalalana azy ireo akory. Tokony izay safidim-bahoaka ihany no apetraka amin'ny Pokotany ka mangataka fivoriana miaraka amin'ny lehibe Pokotany izy ireo amahana izao olana izao ary nilaza fa anakatona ny Bureau Pokotany mandra-bavaly ny fangatahana. Nisy olona napetsaka amin'le sekreteran'ny Pokotany nefa tsy haiko tsy fantatsay hoe avy any ambony ve le baiko sa avaiza. Hatreto aloha mbola tsy fantatsay. Le izy koa tapoka be aminay dia ohatsa mbola fokon'olona vitsivitsy zay tonga eto solotena ka ny angatahanay zany mba mangataka fivoriana zay mba atao fividianana le olona apetsaka eto aminay eto. Ny Pokotany faharoa mbola tsy nisy olana teto raha mbola hoe nisy an'izao na misy ny olona mandoro-ponema ninona fa teto mbola tsisy. Dia ny anapiko kely an'izay koa aleo ngamba mba olona mba efa zadraraha amin'io asa io natao. Teto tsy mbola nahitanay lesoka ny sekreteranay teto. Zao zay mandrefa hanao passation androany hoe didijadina avy any ambony le izy sa hoe inona fa tsy fantatray mazava. Le ato amin'le Pokotany ve izay olona mahay manao abidi dia apetraka ato amin'ny Pokotany fa tsy ekenay hoe olona mijorojoro eny an-dalambe na olona tsy mifandray amin'ny vahoaka fa izy samy bandibandy ihany ve mifandray dia izy samy bandibandy no mametraka an'ilay olona ato amin'ny Pokotany. Etsy andaniny nitondra fanazavana mahakasika ny zava-misy ny sefy Pokotany Andota-penaka faharoa ary laza fa tsy vahaolana ny fanakatonana ny Bureau Pokotany ka mangataka ny fitoniana avy amin'ny mponina. Dia tamin'ny larobe teo tonga olona anankiroa laza fa eo anamiko dia niraisina somatsara teto amin'ny Bureau dia avy eo moa izy niteny fa ny tenako no voatendry ny sekretera trésorier eto anivon'ny Pokotany dia ny sekretera moa ny asa somatsara teto dia nampiresahana teo izy mindala teo zary tamin'izay fotoana izay tamin'ny larobe zany teny revenao zany ny voatendry dia tonga dia raiso ny anina taovy ny passation anareo dia raiso dia izy moa tsy nety
fa hoe alao amin'ny soma de rehefa naheno a satria vahoaka koa tsy maintsy rariny sitsiny vahoaka raha mpalalahina ny zavatra misy izy no maso mandida ny tanànany na ny tenako zao ary tsy mahasolo tena azy tantana miezaka ny solo tenana azy fa tsy mahasolo tenana ny vahoaka ny tenako satria na izary olona napetraka ny teto amin'ny toerany te ny tena zavatra tedavin'ireo vahoaka reo zany ankehitriny de alao izy no mba hifidy zay tantana amin'ny tanànany. Nilaza ireo mponina fa manantena vahaolana sy valomafy avy amin'ny sefim-pokotany manoloana izao olana izao. Andrasana araka izany toy ny vavao tsy ahivina trany. Tsy mbola misy fifidianana azo tanteraina eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Anifiko nandoam-pirenena izay andraisany Madagasikara rehetra anjara miainga ny fotony no hamaritra izany fifidianana izany sy ny fitsipika ifampivezana. Mialohany hidirantsika amin'ny lafim-baovao hafa dia fantatra ihany koa amin'izao fotoana fa manatitra fanampiana ho andro Trabona ao Mahajanga. Miaramila frantsay avy amin'ny forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Ity vondron-tafika frantsay ity dia miantoka ny fiarovana ny tanin'ny fireneny manara-maso ny faritra ara-toekarena manokana miady amin'ny trafika tsy ara-dalàna ary manamafy ny fiarah-miasa isam-paritra ihany koa fihetsika izay manamafy ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ny Madagasikara zany ity fanomezana fanampiana ho andro Trabona tany Mahajanga ity. Fanampiana zato ireo olona mirotsaka antsehatra manao ny asa fanarenana vonjomaika ny fefilohan'ny Tolongona ampahitrosy amin'izao fotoana izao. Ny fahasambahana io fefiloha io izay namotika tanimbary anarivony hektara sy ny fambolena ao anatiny izay mamelona fianakaviana maro ihany koa. Ka eto Andriatsilafo. Ho fiarovana ireo mponina sy ny tanàna manodidina ary ny fambolena nirosona ny fiaraha-misalahy ka nampiana zato ireo olona avy eo an-toerana nirotsaka antsehatra manao ny asa fanarenana ny fefilohan'ny Tolongoina. Aritra 20 andro ny asa raha tsara ny toetrandro ka sandaina 7,000 ariary isan'andro isan'olona izy ireo. Fanamafisana sy fiarovana no atao mandritra izany ka tsy ho potika ny tanimbary anarivony hektara mamelona fianakaviana maro. Rehefa ao anatin'ny orana ohatr' izao zany dia tsy misy asa hoe asa tonga dia hoe vita tanteraka azo tanterahana satria asa anaty rano dia miandry fitsaran'ny orana zany a hoe midina ny rano zay vao azo atao zay fa satria ny mbola tena ao anatin'ny oranantsika dia asa vonjomaika ny atao eto a mampiasa boiron a dia mampiasa gony fenona fasika zany moa efa fomba fampiasa foana zany rehefa amin'ny fiarovana fefiloha ohatr' izao a ary aingana kokoa zany a dia zay no mahatonga ny mampiasa gony a mampiasa fasika mba hierovana an'ilay fefiloha zay efa tena hoe manify a mba tsy hitatra zany le fahasimbana. Sehatra sy ministera maro no mifanometanana amin'izao asa tagna maro iarahana manatanteraka eto izao. Hoy ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana izay manara-maso akaiky ny fizotry ny asa. Ny hoe amin'ny vonjy raha mivaky anazy a dia tena anarivona hektara no fahasimbana eo amin'ny fambolena. Raha fambolena fotsiny no jerena kanefa koa ao anatin'izay toerana fambolena zay mbola misy mponina olombelona mipetraka koa misy fiompiana koa hita amin'izany toerana izany a dia mety hiteraka zava-doza be mihitsy a hatrany amin'ny fokotany tany commune Soave na eny amin'ny fokotany Ambivy rehetrarehetra any ambany rehetrarehetra any zany a mety hiteraka zava-doza be a ny fahavakisany. Afaka ny tebiteby sy ny ahiahy hoe ireo tantsaha ary tsy ahina ny vokabary sy ny sakafo amin'ity taom-pamokarana ity. Tena komo etsan-daniny zany dia mandray anjara satria sady mahazo vola ny tenanay no tsy vaky ny ranonay fa nahazo tombontsoa zay zany mahita fa raha mitoy izao fandraisana anjara ny tsirairay avy zao tsy ho reraka izay fa ho voky hinambary ara-dalàna hitovy amin'ny olona satria ny vary ihany no tena foto-tsakafonay. Anaty fotoam-pahavaratra isika izao ka tokony hanokatra ny barazy avokoa ny rehetra. Vidina lafo ny fahataran'ny fanokafana ireny barazy ireny raha tonga ny rotsakorana hoy ny teknisianina. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fitaterana. Mpamily sy mpisehatra mampiasa ny lalam-pirenena faefatra miisa 5 amin'ny 700 no notolora amin'ny minisitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro sy ny mpiara-miombonantoka mari-pahaizana androany rehefa navita fiofanana tetika asa amin'ny ministera ny arahana tamin'ny sehatra miankina sy tsy miankina ary ny ATT ity fampiofanana izay nokarakarain'ity hisorohana ny loza-pifamoivozana eny amin'ny lalam-pirenena izay nisesy tato anatiny 3 taona izay. Andao rahantsika ny Antsipriana.
mihoatra ny 900 ny taxi brosy ary mahery ny 900 ny fiara vaventy mifamezivezy eny amin'ny lalam-pirenena fa efatra isan'andro antony iray nampitombo ny ambana amin'ny fisiany lozam-pifamoivoizana teny amin'ny zotriny zany indrindra manoloana ny faratsy ny lalana sy ny tsy fitandreman'ny mpamily nisy arak'izany ny fiara miasa ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro tamin'ny sehatra tsy miankina isoroana izany lozam-pifamoivoizana izany tamin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpamily sy mpisehatra mampiasa ny lalam-pirenena fa efatra. Et ça rentre encore une fois dans notre volonté d'un tafiditra ao anatin'ny finiavana anamafy ny fiarovana ny fifamoivoizana eto Madagasikara zany. Tamin'ity taon'ity dia nifantoka tamin'ny RN4 izahay satria heverinay fa lalana be mpampiasa indrindra ny camion sy ny taxi brosy ary matetika dia misy lozam-pifamoivoizana maro eny. Natombokay tamin'ny RN2 ny fampiofanana ireo mpamily sy mpisehatra. Saingy amin'izao fotoana izao dia hitanay fa ny RN4 no tena lalana mila fandraisana andraikitra maiky. effectivement était le plus en besoin. Nahafana nanena ny tany lozam-pifamoivoizana ny tetikasa fampiofanana raha ny fanazavana trany nanampy ireo mpamily sy mpisehatra mampiasa ny zotra amin'ny fiomanana sy fanomanana amin'ny fitaterana ny fitondra tena tsy maintsy hanana ny mpamily sy ny maro hafa. Ny tetikasa moa zany dia azontsika lazaina hoe nahitantsika fahombiazana le izy satria nan tamin'ny RN2 dia hitantsika ny fianana zany lozam-pifamoivoizana na hafatesan'olona zany nanaratrana olona fa indrindrandrindra tamin'ity RN4 ty dia ireo piofana izay miisa 757 ka ny mpamily tao anatin'ireo hatramintsika miresaka izao aloha ka nahavita ny fiofanana dia mbola tsy nanao lozam-pifamoivoizana izy ireo. Nahitantsika fianana ihany koa ny lozam-pifamoivoizana izay nataona taxi brosy moa zany tamin'iny lalam-pirenena fa efatra iny. Ao retour marque azon'ny mpamily eny an-dalana. Ao ireo fikarakarana ny fitaovana hoentina dia ny fiara izany ary ao koa ireo fampatsiahivana momba ny fahazahoan-dalana mitondra fiarakodia reny panneau de signalisation sy ny karazan'ireny zany notoloran'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro sy ny mpiara miombona antoka mari-pankasitrahana androany ireo mpamily sy mpisehatra miisa 750 sy 700 mampiasa ny lalam-pirenena ny atrika ny fiofanana. Manambahiny indray sampana fampalalam-baovao amin'ny ality dia tsy iza fa tovozay miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao. Misy ny hetsika lehibe homaninareo ho an'ny mpanjifa mpankafy moa zany fa 15 ny volana febroary ao zao. Manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io? Miarabantsika rehetrarehetra eny atokantrano miarabanao koa dia Kebel Canto zay le concept hoentina amin'ny fotoana io 15 février izy ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina zany hoe Kebel Canto tovotray andiany faharoa zany hoe fa nisy moa zany tany Pendohana tany amin'ny 20 taona lasa tanoany tovy no nanokatra azy dia ankehitriny miditra amin'ny andiany faharoa tsika tovy ihany koa mbola manokatra azy. Inona ny ampiavaka an'ity andiany faharoa ity? Mazava ho azy ny concept Kebel Canto moa zany dia mitovy foana ihany misy ireo mpihira anankiray dia misy ireo invité zay mihira ny hiran'ilay mpihira dia tovotray amin'ny fotoana io no resaka dia donc zany ireo artiste 10 zay misy an'ny Malala, misy an'ny Nania, misy an'ny Tosy, misy an'ny Ayam, Joanne ireo zany no anotrina hiran'ny tovo amin'ny fotoana io. Iraina ro hoeny mandritra ny fotoana io avokoa ve ireo hira nafantarana an'izany tovozay zany? Mazava ho azy raha ohatra ny hoe atao teny fofoy any amin'ny 20 any ny hira tovo fa mazava ho azy nefa fa fehezintsika ao anatin'ny fotoana foy zay tena hira tianareo adiny telo any aloha ireo hira tena hoe nakafizinareo hatramin'izay ireo hira tena hoe ny ainatsika ny aina atao anatin'ny fitiavana ny fahazazana ny fahatanorana mametraka fahatsiarovana be. Manahoana ny resaka tapakila nandeny avy eo fa misy efa tapitra avokoa ny resaka VIP samihafa zay napetrakinareo rehefa nisy ihany koa ny fipetrahan'ndraisana manokana manahoana ny mahakasika an'izay? Efa nampiana aza hoe VIP plus zany hoe ny VVIP ny VVI plus zany amin'izao no efa lany dia ny gold efa any amin'ny 20 isan-jato any ohatrohatran'izay ihany koa ny salanisa ho an'ireo bie sasany manentana antsika foana nefa satria tsara ihany ny manjifa ny tapakila mialohan'ny fotoana mba hahafahana mandamina tsara
ahafahana isiny filaminana tsara iny amin'ny toerana sy ny sisa ny sisa mba ahafahana milamina ihany koa hoe efa io nareo a lasitsika fa ny tanana ho an'ny mpankafy ara sy ny toerana ampatsahivitsika amin'ny mpanaraka ny fampalalam-bavao ihany sy ny mpanaraka an'izany tovy zay an'izany koa 15 février 2026 io a manomboka amin'ny 3 ora tolakandro alahady izy io a palais des sports Mahamasina Kebel Kanto tovitray miaraka amin'ny Nani Malala Tosy Joanna Ayam dia manentana antsika rehetrarehetra hafa kely io seho a anomboka tsika izao a dia dahoary akasitrahany tovizay tao anatin'izay fampafantarana ny hetsika seho amin'ny alahady fa 5 ny volana febroary iny fa mirongatra ny vaky fasana ao mandry tsara amin'izao fotoana izao fasana 4 farafakely no vaky teo anelanela ny volana janoary sy febroary 2022 ny esoron'ireo fepetra nanakana ny fidiran'ireo mpisehatra vaovao tao amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra sy ny fifaninanana tafiakatra tamin'ny lalao manasa-dala ny coupe de la reine ny ekipa amin'ny Barcelona vehivavy santionan'ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV ireo tamin'ity androany ity. Ireto ndray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity androany ity. Fasandrazana misa 4 farafakely no vaky tao anatin'ny distrikany Mandratsara teo anelanelan'ny volana janoary sy febroary 2022 omaly alakamisy 10 febroary nisehony tranga iray tao Ambodimotsy Fokotany Maroamboka commune Ambonivohitra Mandratsara raha toa ka efa nisy fasana lasibatra ihany koa ny talata lasa teo tao Ambohimandroso anatin'ny commune Mandratsara Ambonivohitra ihany. Eo amin'ny lafiny fifandraisan-davitra nangatoavy filan-kevitry ny ministra omaly ny fanitsina fepetra manandanja entina anamafisana ny fifaninanana aradrarina sy fiarovana ny mpanjifa nisorona ireo fepetra manakana ny fidiran'ireo mpisehatra vaovao teo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra no avoazana ny fitsipika mikasika ny fahazon-dalana sy ny fampiasana onjapeo mba anokafana lalana ho amin'ny mpisehatra hafa. Ity fanitsina ity dia miantoka ny fitovianjo sy ny rariny ho an'ireo mpisehatra rehetra na ireo eto an-tanindrazana na ireo voahiditra ho tombotsony ny vahoaka. Tafakatra amin'ny lalao manasa-dalan'ny Coupe de la Reine ny ekipany FC Barcelona vehivavy rehefa nafay ny Real Madrid tamin'ny isa mavesatra 4-0 alina teo amin'ny lalao ampahefadalana. Nisokajy lehilahy amin'ity kiloba ity izay marihina fa efa tafakatra amin'ny lalao manasa-dalan'ny Coupe de Roi ihany koa ankilany. Anvelany vetivety tsy maintsy ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Portugal. Ho ny tompona andraikitra misahana ny fifidianana na eo aza ny andro ratsy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nagataka ny hanemitra ny fifidianana ny antoko avy amin'ny hery ankavanana noho ny andro ratsy mety hisy fiantraikany amin'ny fandraisana anjara mifidy na izany aza. Laza ny voamera ny fifidianana fa ny lalàna no tsy mamela azy ireo hanemitra ny fifidianana afa-tsy amin'ny faritra vitsivitsy tena voakasika zay andro ratsy zay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro ny fandaharana ho entina aminao amin'ity ality santionan'izay ny ankitsi-po iresahana betsaka ny tontolo ny fitsarana ho an'ny anio iresahana ihany koa ny fahaleovan-tenan'izay fitsaran'izay amin'izao fotoan'izao 3 volana nisy ny fiovanana teto amin'ny firenena manahoana ny fiovana tao anatin'izay eo ihany koa ny fatokisana vahoaka malagasy ny fitsarana isan'ny resabe makasika izay amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ao anatin'ny fandarana ankitsi-po no anarahantsika makasika izay mandra-pitafo ao manaraka indray ary tombo kilasy tongo vavy veloma tompoko.
Mina mety aminah. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.